Ny tany Betafy moa dia notokanana ny Ziminazy sy ny komisariat de polisy notokanana ny andron'ny sabotsy 1 janoary 2024 ny Ziminazy sy ny komisariat de polisy ao Betafy. Nanatrika ny lanonana moa ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Andramatoa Colonel Mikael sy ireo manampahefana isan-tsokajiny, anisan'izany ny filohan'ny anterimeram-pirenena sy ny solontenan'ny solombavambahoaka. Amin'izao fotoana izao moa dia tsy hainy tsy laza ny mikasika cyclone na ny rivodoza fitia mahajanga maro ireo zavatra potika amin'ity cyclone fitia ity. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia toy ireto sary hitantsika ireto ny zavatra misy ao Mahajanga sy ny zavatra simba ao Mahajanga amin'izao fotoana iresantsika izao, vokatra izany cyclone na ny rivodoza fitia izany. Ny any Soalala ihany koa moa dia mandravarava ny rivodoza fitia, efa nandrava sy nanakorontana ny distrikany Soalala ny rivodoza fitia, toerana maro no nahitana ny fahasimbana ary ao amin'ity distrika ity ny foibe ny rivodoza hoy ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Zay moa ny mikasika ny rivodoza fitia any Mahajanga sy ny Soalala izay noresantsika teo, fandeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ravalomanana Marka. Betsaka moa ny resabe sy ny elitsaho mandeha ao anatin'ny tambanjota antserasera ny mikasika ny filoha Marka Ravalomanana. Manoloana ireo resabe mandalo ao anatin'ny tambanjota antserasera moa dia ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny filoha Marka Ravalomanana ary betsaka ny fanazavana zay noentiny sy ny hafatra izay nambarany. Nandefa hafatra manokana miantefa amin'ny mpanao gazety moa ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana, ndeha moa arantsika vetivety ny mikasika an'izay sy ny antsipriana hafatra izay nataony filoham-pirenena teo aloha. Monsieur le Président, ianao nanitrikirika tamin'ny fiainana tamin'ny SADC ny hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenana intsony ny fitondrana misy ankehitriny. Ny filohan'ny fanavaozana nefa mandaa izany, inona tokony mety fanazavana makasika an'io? Tsy maintsy mihaino tsara ireo mpanao gazety dia azavoa tsara izy, fa tsy nilaza mihitsy hoe manohatra. Samihafa zany hoe contre ny ACC, contre anticonstitutionnel. Fa milaza fotsiny hoe voaka extra constitutionnel. Samihafa zany. Fa fandraisany sasany any moa hoe manohatra zay, ina moa tena zay. Zay zany zay. Zay mahatonga milaza hoe zay fantatro ny tenako. Zay fa milaza hoe zao zavatra ataonay mety. Zao zavatra ataonay mety. Fa itsy mpanao gazety ary eny tsara le fiteny. Samihafa manohatra tsy ny hoe mivoaka hors constitutionnel, extra constitutionnel zany izy. Zay izy. Efa isokatra ve ny picot fianarantsika andrasany ela isokatra? Mbola misy andrasana kely satria manao azy moramora. Mandetsika kely hoe amin'ireo dia isokatra. Président Ravalomanana ve irotsaka amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika Mbola Manara? aloha loatra izy satria mbola tsy manompo, mbola fandaminana zao zany fa raha tonga fotoana hitranga mirotsaka. Zany hoe mbola manao ny fanavaozana trano zany ny antokotima amin'izao hoe mandeha mameno maso zao. Anina? Mbola anatin'ny fanohana trano fanavaozana trano voalohany ve ny antokotima amin'izao? Mbola manohana an'ilay fanavaozana ve ny antokotima zany ao anatin'ny famonoana maso? Fa raha maly fidely hoe zay tsy manohana fotsiny fatana. Samy joro zany tena. Manao ahoana tokony ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany communauté internationale amin'izao fotoana izao par rapport amin'ny zavatra misy? Isika miteny zao mbola sanctionné moa Madagasikara. Ohatra zao nanontany any SADC, nanontany any Union africaine. Tsy mbola misy mahazo manatrika le fidina reny tsika. Tsy mbola mahazo mihitsy anatin'le any tsika dia mbola sanctionné. Azavoana reo hoe zany efa miteny. Mbola tsisy. Ankoatra ny ancien président mahazo miditra. Ny observateur fa tsy mahazo mifidy. Ny zava-misy président mitaky feuille de route ny mpanao politika, ny fitondrana nefa ohatran'ny tsy mieritreritra amin'izany. Za aloha dia tena tsy mitafiditra anatin'izay piège-ndrao zany dia fanontaniana hono. Fa izy mitondra dia fata zay tokony ataony. Dia izy mahita an'ilay nilaza teny hoe régulateur dia manontany ACC hoe inona tokony atao. Fa zaza tsy azo fialana fotsiny amin'ireo le communauté internationale loha tsy maintsy miresaka amin'ny fanandresy lahatra aminy tsika. Hoe zay tsy mila feuille de route fa le fasana zao dia manaiky. Tsy manaiky izy dia tsy maintsy manao feuille de route. Farany tokony Efa hatramin'ny roapolo taona ny tokotima, vonona ve ny tokotima amin'izay rehetrarehetra hitranga firenena na fifidianana eny? Morangady avety ndray. Tsy ny atoko tsy ny tim akory manaparetana, tsisy. Marika 100 taona na 200 taona.
ohatrany aniansy izy zao ny antsika zay matoka hoe tsy hanao an'le culte de personnalité hoe zatsony fa le anarana hoe tia mantsikozatratsika zay melomasa azy foana Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Herin-Tsalama Rajaonarivelo dia nilaza teny izay feno fitiavan-tanindrazana sy feno fanantenana. Nanambara moa ity Andriamatoa Prime Ministra ity ny hoe honosy hanjakany fahitsina i Madagasikara amin'ny taona 2024 ka tsy hosakana ho amin'ny fampandrosoana lovenjafy intsony ny kolikoly hoy Prime Ministra Herin-Tsalama Rajaonarivelo. Nambarany moa izany teny izany sy izany hafatra izany nandritra ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiharana ny paikady ny pirenena izay iadina amin'ny kolikoly 2024 ka hatramin'ny 2024. Nambarany Andriamatoa Prime Ministra ihany koa fa dingana henty mampihatra izany paikady izany ny ady amin'ny tsy maty manota ny fampifandraisana ireo sehatra rehetra voakasika izay ahitana ny fanjakana, ny androm-panjakana, ny fiarahamoniny pirenena, ny sehatra tsy miankina, ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ary ny vahoaka. Dingana iray fahatelo kosa ny fanajana lalàna amampitsipoka hanazarana ny rehetra amin'ny kolotsaina ny fahitsina. Eo moa anisan'ny hafatra izay nambarany Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Herin-Tsalama Rajaonarivelo. Zay ihany koa no nambarana ny videontsika ry tomboko vavy sy tomboko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatony sesisesy. Zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.